Mbola iverenatsika ihany moa ny vaovao mahakasika an'izay hetsika la grande patrie de Madagascar dia ny Paka izay fa mbola ao anatiny fanomanana ny fetin'ny Paka ihany moa fo dia misy ihany koa ny lalao samihafa izay karakarain'ny Neteur Madagascar nanomboka ny 1 ny volana martsa lasa teo ary toy hatramin'ny 1 ny volana martsa ho avy izao ny hetsika les marques en fête karakarain'ny Neteur Madagascar ao anatin'izao fetin'ny Pasika izao. Loka mahery ny arivo moa no atolotra ho an'ireo mpandray anjara amin'izany. Mampafantatra misy kokoa mahakasika an'izay lalao izay raha Vakandriamanalina sy Mamy Sira Samuely. Isany tamin'ireo olona folo nazo loka goavana tamin'ilay lalao les marques en fête izay nanomboka ny 1 marsa lasa teo i Ramatoa Gertrude Vololon'Iraina Rantamalala. Yaourtière no natolotra azy androany nandritra ny lanonana ny fandraika tamin'izany tanterahana teto amin'ny foiben'ny terre Madagascar a Korondrano. Vidy sardine quoi de viva de lait de misotra ny biscuit anaty sachet tanan'ireo izay mbola tsy nandeha nividy produit andefa misy tena mahazo mihitsy zany tena mahazo loka maro ny loka zay. Arak'izany ary dia itoy hatramin'ny 1 marsa ho avy izao ity lalao les marques en fête ity izay tanterahana indrindra moa ao anatin'ny fanambarina ny fetin'ny Pasika ary tsotra ny fomba fandraisana anjara. En fait moa zany dia natokanay anoity alohan'ny fetin'ny Pasika ity dia nikarakara lalao anankiray izay fivondronan'ny marika maromaro ahitantsika ny Marilon bonbon Mentos misy ihany koa ny eau minérale Perrier gaufrette Lecœur eo ihany koa ny ronono Régilet ny café Malongo ny pâté filet de poisson marika Connétable ny jus naturel Viva misy ihany koa ny marika Camping Gaz. Mampilalao antsika moa zany ireo marques en fête ireo amin'izao akatoko ny fetin'ny Pasika izao. Tsotra kely ny fomba filalaovana mividy produit ray amin'ireo moa zany tsika 10 000 ariary dia mahazo ticket à gratter dia ny ticket rehetrarehetra mahazo cadeau daholo. Loka mahery ny arivo no atolotra ho an'ireo mpanjifa ka ireo loka madinika dia atolotra eny toerana eo ihany eny anivony ireo grande surface anatanterahana ny lalao dia ny Jumbo Score, Shoprite, Shopliantso, Maison Tanky, Magasin Yarintso. Ny loka goavana kosa moa dia raisiny aty amin'ny foiben'ny terre Madagascar en Korondrano.